Eny ary a, eto am-panarahana hatrany a ny onjam-peo ny Antsiva radio sika tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny vahinintsika androany a dia i Mystère miarabanao na aiky ny fanasany ny Antsiva radio. Miarabanao Njakandriany Volosoa, mampitany tenako eto anivon'ny radio miarabany mpanaraka ny Antsiva radio manerana izao tontolo izao. Ia, Andraikasitrana ny fiadanana. misy fandaharam-potoana zay amin'ny sabotsy faha 20 ny volana febroary zao. Resaka vavaka mangina izy io a, ary natokana ho amin'ny malagasy rehetra maneran-tany. Asa inona ny antonantony nahatonga anao nanao an'izay a? Inona marina ny tena hoe andao anao vavaka maneran-tany? Sotranao Njakandriany Volosoa. Ny vavaka mangina izay nambarako tokoa sy nefa namanky ihany koa ny mpiaino sy ny mpanaraka zany dia vavaka anankiray mitodika sy atodika amin'ny fanafahana na ny fanafotana Madagasikara. Tsy hampiasa toko sy andininy amin'ny resaka ara-baiboly natorana ny tanàka ny tenako mika aloha fa tonga dia resahako amin'ny ambanivoangony ka dia anirina any amin'ny fotoana mamety azy resatresaka sy mandandany tsika mikasika hoe inona tokony fantatra fa ny azoko ambara fotsiny vavaka mangina dia vavaka izay ataontsika amina toerana mangina araka izany aloha trano efitra ohatran'izao na anaty fiara na eny an-jaridaina na toerana izay hitanao voatokana. Mba tsy ampirorosaina loatra many amin'ny baiboly avakinao ny Matio sisisy angambany dia miresadresaka ny hoe mivavakanao aloha dia midina amin'ny efitra mangingina dia nanao ny manatrika zany ny avondritra mainanao izy ao amin'io toerana mangina io. Ny vavaka mangina zany io ny toerana aloha anankiray mety anaty fiara nefa ianao satria sady atsivoka ny njakany hoe amin'ny teloro izy io amin'ny sabotsy zao amin'ny teloro eto Madagasikara zany hoe raha ny Paris en France amin'ny ray ora dia azavaiko moa ny fipetrapetraka lizy ao anazona natao fa amin'ny teloro izy io dia efa manomanomana zany tsika. Misy tsara tsindrina kely aloha alohan'ny resahako pitsipitsiny hoe vavaka mangina tsy mitovy amin'ny vavaka izay mety ho fantatrao io izay efa nataonao. Mitovitovy mety misy fa ny mitovy tsy misy. Zany hoe vavaka natokana indrindra izy io satria ny tenako no tompona andraikitra voalohany aty Madagasikara nitarika ny zavatra io. Ny dikan'izany zany no tian'ny avonina raha pitso. Dikan'izany tsy zavatra atao fotsiny io rehefa mametraka an'izao laza zao zany tenako fa misy fitarihana atao tsarovy fa mety ho lalina be fa izay andraisanao azy aloha amin'izao fotoana tsarovy fa tsy hoe ny vavaka rehetra koa dia tonga any amin'ilay namorona an'izao rehetra zao. Ny avonina izay amarako nanao ny nandahatra ny kitana amin'ny lanitra napakapaka hitantsika nanao ny volana masoandro ny aino amin'ny fivovoka iny ao amin'ny orony manan'aina ety ambony tany dia sy any amin'izay faritra rehetra izay misy fanahy zany vezivezy. Ny avinindra izay nanao an'izany rehetra zany tsy nandahatra zany planina mahagaga zany no ataoko hoe ao ambadika ny zavatra ataon'ny tenako ka nitsindriko teo hoe tsy voatery tonga any amin'ny avonindra io ny vavaka izay atao. Tsy resaka be mikasika an'izay fa andraikitra ny tenako dia raisiko. Dia hoy izaho hoe manao fanentanana ho an'rehetra mihitsy mbola nentanana ny farany ny hoe izay resy lahatra izay nanaraka Mystère tamin'izay izay mieritreritra fa ahitany mpanahy izy amin'izao fotoana izao ka mandre fa hiraky ny avonindra ilay ndrahany ilay avy any amin'ny habakabaka ny lanitra any amin'ny lanitra ny lanitra io miteny io manome ny hevitra io ka raha fantatrao fa resy lahatra ianao dia anaraka ianao amin'izany fotoana izany anaraka ianao rapitso amin'ilay vavaka mangina. Naonao no mikasika an'izy io vavaka mangina hotononiko ilay izy mizara telo ilay izy misy ataoko hoe lohany dia misy ny antenantenany dia misy ny famaranana. Amin'ny lohan'ilay vavaka zany dia miantso ianao hoe ry ray masin'Israely ry avondrindra masin'Israely na tononao miaraka na salanao mety fa ray masin'Israely ianao ny avondrindra izay nitononiko zany io. Avondrindra izay ihany tonony vavanao averiko zany hoe ray masin'Israely ny avondrindra izay ihany tononao zay le ataoko lohany tenantenany zany dia mitenona manao hoe apetraka feno eo am-pelatananao ny firenenay.
averina tsara apetraka feno ampiretananao ny firenenay mamindra fo aminay mamindra fo aminay mamindra fo aminay vonjeo ny firenenay vonjeo ny olonao vonjeo ny malagasy mazava tsara zay zavatra anisara zay dia orinazay anetsaina io tsy teneniny ny vavanao anetsaina fotsiny rehefa vita zay dia tononona ny vavanao ny hoe amen teneniko tsara zany hoe raha ohatra hoe afaka miteny mafy ianao ny amin'ny faindohana sy ny fahafarany dia aza mitenina mafy raha tsy voatery fa mety tsy fantatry ny toerana dia tenenina mora fotsiny any foy ilay vavaka tsy misy sarisariny zavatra betsaka fa mazava tsara tsy misy anarana tononona ao anatiny izay nazatranao tany izay fantatro any tsy misy anarana tononona tsy misy zavatra sasy ny fanampiny fa dia zay fotsiny any nataonao dia 3 minitra nanaovana an'izy io zany hoe amin'ny 3 ora zany anao manomboka tapitra eo amin'ny 3 ora sy 3 minitra tsy mila atao 9 minitra na 10 na 10 3 minitra ihany mety anatikadina anao maninona ny telo maninona n'izao zany resaka tsy voatery ho zava-dehibe fa no hoe le fifantohanao ny tena zava-dehibe zany hoe amin'ny fotoana io anao zay resariko sady njaka raha sitraka ao le fanoloana ny zavatra io tsara alohanao mandro misasa manao dosy zany afa vita ny dosy madio tsara dia toetanao a hoe iaona amin'ny mpanjaka mpanjaka apetrany mpanjaka mpanjaka ianao zany roi de roi hoe zany vazaha zany satria zany ny aron'iny dia mazava loatra fa misy fiomanana ataonao tsy haiko tsy fantatro ny nanaovanao azy fa mifandraisanao azy atao tsy ho didena be ianao za tsy olona tsy goro ka hoe tsy maintsy anao anao fa manoranao any tokony atao vita zay dia efa manomana ianao azy miresaka manolona azy mitabataba teneny zay rehetrarehetra manodidina anao hoe bazay ingelenina aloha fa fotoana vitsivitsiny any dia maka le toerana ianao madio fitafiana raha zao tao dia mitodika any Israely ny malagasy isika malagasy maneran-tany raiko Madagasikara izy dia nord ouest na hoe avaratravaratra andrefana misy azy zany hoe mitodika any avaratra zany ianao dia mihilana kely miankavia dia any misy any Israely mitodika any ianao tsy mivavaka amin'ny rindrina fitomaniny tsika ny milieu de lamentation tsy mivavaka amin'ny Israely amin'izay retretinao fa mitodika any Israely izy dia eo tsika manao ilay vavaka afaka mitsangana ianao afaka mipetraka tahaka nisy nitsakan'ny Volosoa afaka mandoalika zay mety aminao ny zava-dehibe dia ny fandraisanao anjara ampikitsiko ary ampitiavana ampinoana lalina fa hitondra zavatra Madagasikara ny zavatra ataontsika dia ny hoe fanavotana Madagasikara inona leo avotana fa manino Madagasikara misy olona tsy mieritreritra votana njaka misy olona efa mieritreritra fa manamaizy azy jahako ny tenako sy izay manala dia sy izay rehetra isy lahatra dia mieritreritra fa latsaka katerena firenena ary be ny tsiposiposy be ny maty isan'andro ka adiditsika io misy zavatra tokony ataontsika tsy voavahantsika nefa io izay mahatonga an'io mitodika any amin'ny avon'indra tsy be safary tahaka mifandarako hevitra ohatran'izao fa tena fo io vavaka mangina ny fonao ny jereny avon'indra ny fiomananao ny enao manontolo isika manerana an'izao tontolo zao zay mandray anjara zany amin'ny fotoana io dia miomana fa ao anatina eo sy ny avondrindra isika dia tahakany ao anatina toerana anankiray ny alavirana no misy fa rehefa manatreny avondrindra tsy misy foana io alavirana io zay mantonga misy teritra hoe andao hiangola ty Madagasikara na tolava ty vavaka ty Madagasikara tsy hany fa manetanao satria zara raha misy ny réseaux sociaux fa atsika miresaka tahaka an'izao ka dia mandidindina zay izy amin'ny 3 ora sy 3 minitra io vita io vavaka io dia hoy izy ahako any amin'ny réseaux sociaux any amin'ny page Madagasikara mazava 21 tonga anareo dia misara eo dia jereo amin'ilay commentaire ny zavatra resako mety tsy voateniko fa jerenareo any anatin'izy io everiko fa zava-dehibe zay aloha fanomboana njakandreny Volosoa everiko fa mazava ny zavatra tiako nambara voninahitra avin'indra ka ny zava-misy ohatra ny trangan-javatra zany maneran-tany amin'izao iainantsika zao ny zava-misy manerana zao tontolo zao ohatra ny zavatra mampiahiahy tsy mahatra mandry zany ilay izy mystera eny tena marina tenao ary mpanao gazety tokoa anao mahatakatra an'izany raha ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao zay averiko mandrakariva rehefa miantso any amin'ny onjam-peo zany amin'ny monofonina reny dia averiko tsara ny hoe amperinady izao tontolo izao any hoe isika amin'izao fotoana izao hoe efa miandrika ady
ititeny anao manao aiza le bomba tomika milatsaka na le basy mipoaka eto an-tanàna ifampitifirana fa manotra lavitra tsika noho ny zeran'ny bomba tsy resahany tamatavy voa am'izao fotoana zao fotsy amin'ny cyclone fa ny fiainatsika rehetra mihitsy zay ny mahatonga mystère njaka le voatsoa aloha miteny manao hoe aza takina nininona ntsony malagasy aza takina nininona ntsony izy satria efa mahantra velona izy raha tsy misy zaka io friperie io a milaza aminao fa mianjaran'izao malagasy io fa tena mbola misy ny friperie misy ny vitavita sinoa de ohatrany hoe afaka miafolafinao tsika minakavy fa tena resy io malagasy io ary anetanako mono hoe reo malagasy misaromonina reo vahimonina eto Madagasikara anetanako hoe nareo tokony anao be amin'ny fanarenana firenena indrindrindrindra eo tamatavy tsy manery anareo fa mampatsara anareo fotsiny hafa nareo koa adinina ary ifanatrikitsika amin'ny fotoana farany anatrena avinindra afaka tsinona afaka tsy rahahiny tsy zany zava-dehibe fa miesaka mandresy lahatra aloha amin'izao fotoana ifanatrikitsika de vita ny adidiko misy adidinareo satria nangarana anareo ny angarana de nandroka anareo na tamin'ny fomba hoana tamin'ny fomba hoana le arena teto amin'ity firenena ity loharanareo ary de miabonareo amin'izao fotoana tsy misy fialonana ary tsy maniry malagasy anao nininona aminareo mihitsy raha niraky ny avinindra tsy mahazo anao nininona aminao reo koa ny mponiny ty firenena ity fa mijery fotsiny any izy rehefa tsy miverina amin'ny avinindra izy tsy mivany momba azy lalàna anankiray io afaka manginy io itodiany amin'ny avinindra itodiantsika ny avinindra noho izy ianao to ohatry tsy mandrimandry marina zany manantanina fipoahana tsy aposina amina lehibe njaka iainga avao Iran ve io Corée du Nord ve io États-Unis ve io Trump amin'izao fotoana zao mantsy voaingelina dia mitady amanao foana resaka fanahy io fanititsika maso aloha de hoe reo fa mitambolombolona be any rehetrarehetra anao zavatra iny ary manantany any ady za moa de manomana misy ampy nanaovana zao vavaka manginy zao satria tsy fantatrika zay itsangatsy ho elo de zay rehetra tafiditra anatin'io cercle io zany io etsika io zany etsika ara-panazy averiko tsara tsy misy afa-tsy lafika baiboly io tsy misy zavatra avy io tsy misy fomba tany tsy misy fomba nininina io fa baiboly ny lafika zany hoe niavonindra manao resahako anatin'io de fanetanana ny hoe zay rehetra resy lahatra ao any amin'ny faneho-kevitra ao moa zany jerenareo misy hoe rehefa vita io vavaka io de mivoaka kely amin'ny tokotany nareo de jereo milanitra raha mahita havany nareo na ihany koa tsy fantatra any amin'izay toerana misy anareo any hoe inona no mitranga inona ny zavatra mety hoe amin'ny fiainanareo manokana sy manodidididina de mba hizarinareo hoe zany koa any amin'ny réseau any de ampahitantsika zany voninahitry ny avinindra zaka ka aiza ho aiza ny toerana misy atsika eto Madagasikara manoloana an'izany zavatra mampiahy ihany manerantany zany mampalahelo ny foloantsika zao kehitriny ny firaisan'ny sovietika taloha zany any Russie de avao any Frantsa de ararotoka amin'izao fotoana zao satria miantso voninahitra zao alina tao amin'ny fandarina natsiva tamin'ny andriamatoa Ismail Zafinarivo isorako Manakarivo dia niantso mikasika ny hoe andriamatoa filoha Russie moa lasa loha ny tenako sy ampahan'olona taty ivelany mivavombelona mpanongasitina hitan'izany mietsika zay nangataka tamin'ny fiainana aminao manokana ary mbola katahako Mandrakarivo zany tiako farotra satria misy zavatra tokony ataontsika anatin'io vitanao tany Russie misy zavatra fanambazana ataon'ny Russie sy hoe dedikasy samy hafa ny zavatra tokony fantatsika de hoe aza tonona natao hoe diplomatie sy ny hoe stratégie ao anatin'ny géopolitique io tsy azotsika tsy mitsiniavina za tsy miteny hoe tsy manam-pahaizana manodidina anao teny izany fa misy zavatra tahaka ny tenin-drazana malagasy moa anao izay tsy maintsy pika mefatra ambany mety misy zavatra tsy fantatra any mety tsy fantatra manodidina anao de apetraka hoe tandremo tsara izy ny zavatra tokony ataontsika tsy hoe aza miaramiasa aminy tsy zay ny hevitra fa misy fimanana tokony ataontsika ny any Frantsa dia napetraka tsara hoe ny accord de coopération any amin'ny tofilo tonga de foana mialatsiny na miteny anao hoe anaovy bodongerina satria manao be marenina tsotra zay miteny anao manao hoe amin'ny tofilo frantsay ny accord de coopération dia foananay mino fa tsy fotoana lava tokony anafanana zany sao matsy le fandrika azavaiko kely amin'ity fotoana ty raha tsy foananao ny accord de coopération ianao nge zao afaka miaraka amin'ny Russie ampanantena ny Russie sisy ary andamosinao tenany amin'izany amin'ny fotoana samihafa miresaka hoe fa manina moa anao andamosinao zady nefa mbola zonao antsika
fa hoe raha tsy foananao io a dia zavatra misy tadidio foanao ambadika Frantsa dia ny Occident zany hoe ireo tandrefana ny tandrefana rehetra andamosina Frantsa ary manaiky ny tandrefana rehetra ny fibodona taona Frantsa ny fanambakana taona Frantsa amin'ny firenena azy voazanaka taloha matory eo tsy niteny tompoko hatramina zao tsika fa levatenaka hatramin'izao fa manao croiser les bras fotsiny mijery anao hoe angalarana anaovana an'ity sy ity dia satria izy manaiky tsy resy lahatra amin'izany ve nareo zany a diplomatie farazakina amin'ny siansa diplomatika tokony mety ho fantatra sy hoe amin'ny stratégie zany ao anaty géopolitique tokony fantatra rehefa mangina ny tandrefanao andamosina la France mihinana tsy miaty Frantsa miteny izy manao isisy la France tsisy miteniny olona dia tokony eritreritra anao inona ny hevitra zay dia hoy za hoe raha toy zany ka tsy ravanao mihitsy ny accord de coopération neritsika isisika ihany amin'ilay fiarahana amin'ny Russie zay tsara zay tsara satria zany no voy anisan'ny niantso voalohany an'izany no hoe tous azimuts manana ny plana an'izany vavolombelona ny mpanao gazety manatrika amin'izao fotoana Jakandrena Volosson sy ny afaka ihany koa dia zao ny tsarovy marina ny tenina Andriamatoa Ismail Zafinarivo sy ny olona mety mitovy hevitra aminy mamifantariana-kevitra manao hoe diplomatie janga karazana diplomatie janga io raha toka tsy fantatra ilay atao raha aloha dia foan'ny accord de coopération faharoa rehefa miantsika dia misy lamina zay tsy maintsy fampiasana aminao hoe batsa tonga tsy fota voafinana tsy fiambono zavatra io fa nitelako manokana manakambara ary manasa anareo manokana hieno sy hijery zay zavatra efa nafafy ao amin'ny pageko anjaka eny ny fotoana moa mandeha ihany a manapetra ny fotoana ka amin'ny tenantsika azy inona no antso inona ny fanasana inona no fanetanana zany ataonao amin'ny malagasy rehetra na eto atoerana na ny velany a zay manaraka fandarantsika eny toko tonga amin'ny fotoana farany tokoa ny fandarana misaotra aloha naharitra treo satria lava dia lava zavatra andresahako tao anatin'ny tao tsy voatery hoe ekenao zato isan-jato bedibe ny mety hoe hevitra azoidina hevitra ny azovara fotsiny dia hoe samy vavolombelontsika ny amin'ny zava-misy maro fanentanana dia ny hoe raha pitso faraky amin'ny roapolo ny volana febroary raha efa lakamisy anao mijery dia androany zany izy lakamisy 21 ianao no mijery an'izy io amin'ny telo ora ilay fotoana aza dinona raiky amin'ny roapolo febroary amin'ny telo ora manomboka amin'ny telo ora tsy diso ianao satria rehefa manao an'izay ianao dia manao an'izay koa ny zay resy lahatra rehetra manera azo tontolo izao tenako anisany anatin'izany ny tenako dia miara-mivavaka tsika eo miaraka mitodika any amin'ny Israely tsika mivavaka amin'ny avenue tsika to mivavaka ataontsika anatiny eo dia ahitany rehetrarehetra zay mety resy lahatra aza mihain zay olona hoe miresaka zavatra hafahafa miresaka zavatra maizimaizina raha navaly izy raha mananao entiny izy dia efa miantsy azy mandrakariva ny iraky ny avenindry miantsy ambarako ny hoe miantsy ny hoe asevy mamoaka izy le vahaolana ho a Madagasikara fa azasena manao vava fotsiny ny madika any fa mystère dia tena mirotsaka tsehatra mihitsy manao zay farahera azo atao voninahity ny avenindry dia apitaka izany hoe aza meny vavan'olona raha resy lahatra ianao raha manahirana anao ny eo akaikinao na ny vadinao zany rehetrrehetra dia atao moramora ny mitoerana azo anaovana an'izany apetrako tsara nefa no hoe aoka zavatsara kosa ny zavatra atao sao sanatria isanararoatra ilay hetsika dia hivadika mety ho zavatra hafa sanatria mbavana tenela satria ny ratsy tsy kely lalana zany no asany devoly zany no asany manelingelina mazava mandrakariva ka dia apitako tsara zany hoe tandratsika manao an'ilay izy tsy natao lavako io mba tsy hatonga anareo hoe mona aminaina na mety ho zavatra ambony indiana na takan'izany na mba te handrainjara nefa tsy aritra amin'ilay zavatra atao dia atao foy dia foy zavatra io dia fanentanana zany atao koa ho an'ny avindrindry ty zavatra ty ho an'ny firenetsika ivavaka foy nataontsika io dia hiantefany amin'ny avindrindra aterina any amin'ny avindrindra misy mpandray eo akoatra ny tenako izay mampita miaraka aminareo ny zanaky ny avindrindra za mbola fianarana zanaky ny avindrindra leo kavanany io no mitondra ny vavaka io dia napitany amin'raha io fa ekeny avindrindra io vavakantsika io 21 février 2026 io ho ekeny io ary ino no vavakantsika io dia ndoantsika ifanotrona ataovy tena misikipondritsika tena manao zay vakatsika aza amiko valavala mbola hanokatra fotoana ny tenako ahafahako mandray zay karazan'olona manerana an'izao tontolo izao amin'ny olana samy hafa hifankalala misimisy tsika
amin'izany fotoana zany mety efa tara ohatrany sasany fa ho an'izay resy lahatra dia efa fanentana no ataoko hoe mandrositsika aza memitra tsika tsy nama aza memitra dia izany rehetra zany a ho volinahitry ny avin'indrika toy za hoe ampahita rariny ary omba ty fireneny ty ny avin'indra ho volinahitry ny anarany aoka ny mazava fomba mazava sotra ny zakana ny ambony sotra ny antsiva mandrakariva kasika ny